raha tonga eto tsika androany dia hitondra fisaorana aminareo, hitafatafa aminareo, hizara vaovao aminareo. Zay no tongavako eto. Ary ho ataotsika izy tia isan-kerinandro, isam-bolana, rehefa tsy ao anaty fivoriana izahay. Zao zavatra izao tsy hoe tsika tsy nahazo niakatrainao manjery eto, na tsy avoaka télé sy radio, na eny amin'ny Facebook aza sariko tsy hitanareo. Tsy zay? Ezana levina velona fakandro fa nefa tsy maty. Inona ny antony? Mijoro ao amin'ny tombontsoanareo, satria ny mahazatra antsika rehefa politika dia lainga zay, rehefa politika dia halatra zay, rehefa politika dia famitahana olona izay. Nefa tsy zay le politika mila jorontsika, fa mila fahitsina tsika, mila mangarahara tsika, mila fahaiza mitantana tsika. Zay no zavatra mila aseho zay zavatra izay. Tsy misy eto amintsika zay zavatra izay, ary tsy misy koa manerana ny Madagasikara. Na dia mbola tsy niresaka tsika fa haiko ino problemo mahatsinjo. Resaka asa. Tsisy asa tampon-tanànatsika eto. Very asa ny ankamaroan'olo, satria fanjakana tsy afaka intsony. Fanjakana zay mitondra atsika be kolikoly avy any an-tampony ka hatratia ambany aty. Tsy maintsy hitanisaka vitsivitsika rehefa avy eo. Fa kosa tiako ho fantatsika vahoaka ny mahatsinjo fa miasa ho anareo député-nareo. Mandray olo isanandro. Misy ny fandraisana olona isanandro, misy ny famahana olana isanandro. Zay ny asan'ny fitsombavambahoaka, ary zay ny fidiananareo ahy. Ka sao dia nareo gaga androany tsy mahita antsika amin'ny télé, tsy hoe tsika tsy mahita vola idirantsika ao, fa rehefa tsy namandreo zany tsy mahavy miakatra ao. Zany hoe mila tsy miteny rehefa mahita zavatra tsy mety ataondreo, rehefa zavatra tsy tombotsoany dia tsy azo resahana zay. Fa ny tombotsoany ihany mila mifandokandoka. Zay no zavatra iainana, nefa tsika tsy manao an'izay. Ahoana moa ampangina ahy amintsika miresaka zao, lalana ny lavadavaindreo ty lalantsika ty nefa tsy vita hatramin'izao. Tsy zay misy eo? Dia angina ve zao amin'izay? Jereo tsika amintsika miresaka zao vakitrano manadary, dia tsy hiteny ve ny sombavamboaka anareo? Tsy maintsy miteny eo, na iza faly na iza tsy faly, tsy maintsy miteny ny sombavamboaka anareo hoe mampandre ny tompona andraikitra fa tsy milamina ny tany. Maizina ny tanànatsika, tsy maintsy tenenina ny be ny tanàna hoe asio jiro ny quartier rehetra. Tsisy lalana ny quartier rehetra, tahiritsika be ny tanàna. Asany be ny tanàna izany ka ny sombavamboaka tsy mahazo mangina manoloana an'izany, satria raha zao mangina dikan'izay tsy kombakomba amin'ny zavatra tsy mety. Jironareo quartier amintsika eto aby, anareo tsy miremarke hoe mahita atsika amin'izao fa lavadavaka quartier jiaby lalana simba? Ino antony ino? Satria problemtsika amin'izao tsy misy mangarahara intsony. Ny commune fa tsy afaka miasa ara-dalàna. Mety lazaina fa hoe mbola vetivety, nefa raha olona mahay miasa tokony miazakazaka. Lalana amboarina hitantsika reo RN 54 dia mandeha Amborovia sy RN 4 zay miala baka any Antananarivo hatramin'ny Boro. Asan'ny ministère ny travaux publics zay. Fa tsika eto misy fitaovana. Zay hoa tiako tsindriako anareo, hiaro anareo ny tenako. Ary mila fitantanana mangarahara. Asako manaramaso ny fanjakana mpanatanteraka, ny ministère zany, ny présidence zany, ny ben'ny tanàna zany, ny gouverneur. Problemtsika lala simba jiaby jerevinareo ty lala mahatsinjo ty ao agnatin'ny quartier ao. Jerevinareo lalany Ambondrona, lalany Antanimalandy, lalany Sotema, lalany Ambohimandamina, lalany Amborovia. Agnatiny agny tsisy lalana, bajaj tsy tafiditra zao magnontany anareo. Ay angentsika maro regny. Nareo mahita angen maro? Zao nahazo antso maro avy any ambany volo, fa tsy fantako ny fahamarinana fa namitany ohatreko mbola tsisy valiny. Andriambato gouverneur, nataonao aiza angen faritra?
tsy mamaly izy fa lazainy hoe afaka andro manaratsy azy, hoe afaka andro manenjika azy. Tsy tokony hanao an'izany afaka andro satria tsika miara-mivavaka, tsika mpiavana. Zaho tsy miavana amin'ny zavatra ratsy. Ny firalahiana any am-piangonana fa rehefa raharam-pirenena tsisy firalahiana satria tombotrombahoaka io. Hatreto mbola mamerina ny fanantaniako amin'ny monsieur le gouverneur, inona nataony Angers ny faritra any Bekobay, satria raha ny antsonazy koa dia misy chinois zany manofa andreo Angers-ntsika reo, nefa lalantsika eto simba tsy azo ekena zany. Raha vao marina io angatana ny fanesorana azy satria mina volam-bahoaka, satria mamotika ny tanànatsika. Tsy ilaina mpitondra manao an'izany. Mila mangarahara atsika, zany manimba ny tanànatsika ty amizao satria tsisy olo-say mijoro miresaka andreo adalandreo reo. Mitarainareo mpitatitra entanareo avy any ambanivolo, rehefa tsy akandreo restorina mandoa vola mivantana amindreo amin'ny faritra ao, akandreo vola mivantana, aiza moa isy vola ny faritra. Zany atao hoe corruption. Zavatra lazaitsika dia misy preuve, tsy fanaratsiana fa fanitsiana ny olona zay manao tsy mety ary fanesorana ny olona tsy efikasy. Zany mahatonga ny tanànatsika ty maizina, zany mahatonga ny tanànatsika ty maloto, zany mahatonga an'ireo désordre maro isan-karazany. Tsisy olona masahy ny nanao ny asany amin'ny ara-dalàna, fa ny ankamaroan'olona dia manompo andreo mpitondra reo ivelomandreo. Ka zaho solom-bavamboaka anareo, raha ohatra ka tsy mavita ny asako ao, aza talo todinareo, satria tsy atao andainga ny mpitondra ary tsy atao hiaro ny lainga ny mpitondra, fa atao hanompo ny vahoaka, atao hiaro ny vahoaka. Ny asan'ny solom-bavamboaka nambarako anareo teo zay, mitondra tatitra, manara-maso, mitsikera zavatra tsy mety. Kanefa kosa rehefa misy ny voatsirambin'ny tanana, misy ny ampahany projet kely amen'ny fanjakana, tsy maintsy hitanareo zany zay amin'ny fototany rehetra. Hitanareo tsika amizao mametraka jiro, amizao tsika anamboatra lalana, nefa kely vola amen'ny fanjakana, tsy maintsy ahiratra zay kely ampelatanana, fa ny mihina volam-panjakana tsy azo atao ary tsy eketsika. Ka tonga eto ao androany tafatafa aminareo, hiaino anareo amin'ny zavatra zay mamparary anareo ary hitondra vahaolana arakaraka ny possibilité zay misy amitsika. Ny solom-bavambahoaka hoy aho natao andany lalàna, anao lalàna ary anara-maso ny asany fanjakana mpanatanteraka, fa tsy mitsikombakomba amin'ny zavatra tsy mety. Zay zany zavatra idivatsika, ka tsy hoela afaka pitsoa isan'ny fivoriana eny amin'ny anivon'ny antenimera-pirenena zay tsy maintsy hitondrana ny etaetanareo. Efa betsaka izy ao, manana roa volana zay fivoriana hitondrana ny zay etaetanareo zay. Minoay marimarina nareo fa tsy misy problemny mahajanga izay ho afentsika ary tsy maintsy ho fantatry ny responsable. Ary zaho hoe ato dia tena mbola mametraka foana fa hoe tsy naman'izay manao ratsy députénareo. Raha mahita raha tsy manjary nataontsika reo afaka miteny, fa ny zavatra tsy manjary ataondreo no fahitatsika. Jereo nareo fanamboaran-dalana simba isan'andro reo, mandalova nareo amin'ny jardin Kaila eo, amboarina impiry izy io, satria ratsy fanaovana, ratsy ny qualité ny asa, dia io verimberina amboarina androany, ampiasaina androany, simba rapitsoa. Zay no zavatra misy, mendrika zavatra tsara atsika eto mahajanga. Zany asa zany fa tsy hitatsika. Aiza ny filière crabe aiza, aiza ny filière crevette aiza, potika. Nefa reo ny fiveloman'olona. Io Komoro vao niverina amizao, fa taloha teo tsy niverina io. Satria inona ny antony? Nisy volamenandreo tratra any nandeha nangalarinao, nalefandreo tsokosoko tratra, dia nidiandreo frontière raha tsy averin'ny Komoro io volamena io. Naverina ny Komoro izy amizao nisokatra lalana io. Hitanareo amizany fa nienterenareo zany tsy raha impanao politika. Vitsy ny olona mba mitaky ny asoany ty firenena ty, fa ny mpangalatra ny maro. Tsika mandalo zao miaina agnatiny misy affaire nationale amizao, misy an'izany colonel atao hoe Rakotomamonjy Patrick, zay ny samborindreo, ny soketaindreo araky ny filazana zay nataony. Ny gadraindreo agny vady amanjanany, vadiny ny fianakaviany any Tsiafahy, ny fianakaviany vadiny any Antanimora, satria tsy hitandreo colonel io. Inona ny antony? Mangalatra reo ao zany io colonel io, mahafantatra ny halatra rehetra ary halatra goavambe eto amin'ny firenena,
zay raha ny feomiely mila vonoindreo mihitsy am'izao fotoana zao. Ahoana moa iainantsika amin'ny zavatra ohatran'izao ka filoham-pirenena iresaka androany iandrytsika hosahiny io rangahy filoham-pirenena io ve iresaka an'io zavatra io sa ialany io question io ary tsy ho resahiny io zavatra io satria namany akaika no voatontonona fa mandeha mambotra nyity firenenantsika ty ary mbola mieritreritra angalatra koa amintsika eto fa miandry andreo ben'ny tanàna sy ny firongontsika hoe raha misy tany eto na 1 metre andeha ho amendreo andreo olo-mpangalatra reo tsy ekentsika zany ny zavatra misy amin'ny firenenantsika. Ahoana moa asambatra atsika, ahoana moa ny ampiadana atsika, ny olona zay mitondra atsika manambaka atsika, ny olona zay mitondra amitsika mangalatra amitsika. Ahoana ny afarany mahantra ny vahoaka malagasy, ny firenena farany gisitra indrindra amin'ny laharany amin'ny resaka fampandrosoana. Tsika tafiditra amin'ny firenena farany mahantra ambony ny tany ty eto noho ny adalany ny olona zay mitondra atsika. Tsy ekena zay tapitra treo tonga vasaina atsika. Zao zavatra ataoko zao ho anareo fa tsy ho ahy. Misy olom-bavam-bahoaka ny karamainareo misy tombony azony. Fa kosa vitsy amin'ny olom-bavam-bahoaka ilazan'izany. Ny ankamaroan'olo amitsika eto tsisy miteny. Zao zavatra teneniko zany ene tokony député ny Majunga no miresaka an'izany satria any amindreo agny misy an'io engin fa tsy miteny izy. Ny sasany mangina satria patron reo zany reo samby reo fanakona hadalana mba tsy isian'izay fa sorako anareo nareo nanome feo ahy. Raha ohatra ka feo raigna ny afakanto teo lasa feo amanetsiny amin'izao fotoana izao satria feo ny vahoaka ny Mahajanga isoloko tena. Mahafantatra ny marary anareo ka sarotraniko zany tsy joro. Zay ny zavatra iritsika firenena vanona fa tsy firenena mandoalika ohatran'izao mangataka lava. Eo ny mangataka reo ihany koa ny zavatra azontsika mbola angalarindreo koa taterindreo avoakandreo ivelan'ny Madagasikara. Zao tsika mahantra, izy tsy mahantra, izy sambatra na ny nationalité ny nariany. Hainareo fa présidentsika fa za fa hainareo nareo misy passeport français misy nareo misy nationalité française nareo tsisy nareo nefa présidentsika fa za. Zay zany fa fanambakana atsika zay. Ahoana moa itiavanao nakay ndraiky anao nationalité hafa anao anjely anao tsy zanahary dikan'izay magnambaka atsika izy. Fa ny mampalahelo zahay zay misolo vavanareo ao maro tsy marina zavatra tokony atao fangatahana ny empêchement miala izy ary samborina rehefa aveo. Raha ohatra ka fanjakana misy raha ohatra ka firenena misy an'izany fiandrianam-pirenena izany. Fa ny mampalahelo tsy misy eto Madagasikara. Ny ankamaroany manam-pahaizana na izy mangina tsy miteny na izy mitsikombakomba amin'io zavatra tsy manjary reo. Zay no problemtsika tompolasy tompivavy. Ampahafantarina anareo mba afantatra ny vahoaka malagasy fa tsy ankadalaina isan'andro tsy maintsy mandroso nefa tsika vao maika mijaly. Iafarany sany masamy laza hoe na de mijaly ane reo vahoaka malagasy reo fa reo ne sambatra. Tsy zao ny teny zany fa président volan'izany hoe nareo mijaly nareo mahantra fa nareo sambatra. Mbola tsy avy na 2 semaines niresana an'izay zavatra zay ankalamanjana tsisy nanery azy satria alahelo vahoaka malagasy maro loatra. Ny malagasy mandeha io telopolo tapitrisa tsisy tsy mitabataba tsisy tsy mitaraina mitebiteby lava asa tsy misy. Lasa reo tanoratsika reo manao tsifanao lava zay resaka zay nataoko teo zay mila miaino anareo ary tsy tiako anareo matahotra ny solombavam-bahoaka anareo. Zaho tsy masiaky aminareo vahoaka fa zaho masiaky amin'le olo manambaka atsika. Zaho mandray an'olona rehetrarehetra afaka miresaka mizaniza fa kosa tsy miresaka amin'olo mpangalatra mandroba ny arenatsika bakeo milaza fa izy hoe mankaty atsika. Tsy marina zany. Ny fandrobana sy ny fanambakana tsy tafiditra ao anatin'ny fifankatiavana. Zay mila hainareo zay ka nareo eto rehefa miresaka amiko magnontany ary sahia miresaha mahitsy aza mety matahotra mihitsy hoe député anay ty satria tsika io tsy zatra atra zay tsika tsy mahita député raha tsy propagande tsy zay satria reo tsy nifidintsika fa raha zao nifidinareo zao megnatra zao matahotra
zao mavozon-Dragnahary hoe zaho moa tsy andeha saotra an'iregny olo regny. Farany député nareo mbola tsy nanao samboady tsy zay? Zaho tsy manao samboady raha tsy apetraky indreo eto samboady koa. Satria manjary député lasa karaha misambika an'iraikitsy aho. Fa miandritsika tsy ho ela ho avy eto reo namantsika sombam-bahoaka ny présidentsika ao anatin'ny firaisankina koa moa présidentsiteny dia tsy maintsy izy no mametraka an'io satria izy no lehibe ny mpanohitra eto a Madagasikara. Zaho tsy hanao samboady raha tsy apetrakinao. Nanaiky moa izy ho avy aty amin'izay tsika miaraka amin'ny ravoravo koa. Fisaorana androany ity fa ny fiarahantsika amin'ny ravoravo amin'izay fotoana zay. Makasitraka tompolay, makatena